Resaka baolina kitra vetivetitrika ny kluban'ny FC Dragon izay naneho fahavonona ny hiatrika ny taopilalaovana 2024 mbola ao amin'ny Skaj Ligue 2 moa no misy ny FC Dragon sady nisy ihany koa ny lanonana izay nokarakarain'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Hoentiny namana zakinao mikasika antsika ny izay kluban'ny FC Dragon izay. Ho fanomanana ny taopilalaovana 2024 dia nandeha nanomatena tany Toliara ny ekipan'ny Dragon FC taranja baolina kitra. Tamin'izany no nanaovany lalao ara-pirahalainy tamin'ny ekipan'ny 3FB Toliara ny herinandro lasa teo iny. Noho ny fanamboarana atao ao amin'ny kianjan'ny Maître Kira Andaboly dia atao amin'ny kianjan'ny Mitsinjo no nanaovana ny lalao. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa ray ny ohatra ny Dragon FC nandritrio fionana io. Baolina tokana tafiditry Oscar teo amin'ny minitra faha-7:20. Niady ny lalao tamin'ny ankapobeny, nanatomby ihany anefa ny tompo-tanàna teo amin'ny fizara-potoana voalohany. Tsy ahivina fa tompon-dakalefitra nasionaly tamin'ny taona 2022 lasiny ny ekipan'ny 3FB Toliara. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa kosa dia nampiseho ny fahaiza-manaony amin'ny mahasekolin'ny baolina kitra azy ny zandrikelin'ny Dragon FC. Marihana fa mbola manam-pikasana andranto lalao any amin'iny faritry vakinakaratry indray ny Dragon FC atoato.